Tanimboly amina hektara maro etsy amin'ny komina Ambatolampy Tsimahafotsy no tafiditra ao anatin'ny fanitaran-dalana tetika Saharivo. Omaly no nahazo fampandrenesana avy amin'ny vokotany ireo olona izay manana tanimboly voakasiky ny tetikasa. Araka ny fanazavana noentin'izy ireo dia tsy mazava ny fanototofana ny tany izay kasain'ny fanjakana tao ary mana ihany fisian'ny mafia ao ambadika izay fanototofana ny tany izay ireto farany izay mody saromana amin'ny hoe tetikasa-panjakana. Araka ny fanazavana mantsy dia manjaka ny ady tany eny amin'ny komina Ambanivohitra Ambatolampy Tsimahafotsy. Velomanay io tsy omenay ary fantatray ilay izy fa misy manaratra projet satria herinandro talohany io nisy no tonga tety dia tenenay fa inona nataony hoe misy mivarotra ty ozy izy dia iza no mivarotra anareo amin'ity dia ty olona ty ozy izy dia namea juridika anay dia io lerandreratra salahatra evariste ty ozy izy no namea juridika anay dia amidy ony ty tsy amidy io fa toeram-pambolena ny coopérative mamelona amin'ny tatsay eto Madagasikara resaka légume fa rehefa lafo tamba rehefa totofana légume ndray zany tsisy loka koa zany dia ny tatsay zany ho aiza dia efa fantatray zany fa eto Ambatolampy Tsimahafotsy 20 isan-jaton'ny tribonaly dia ady tany amin'ny alalan'ireo mpanery ireo dia efa mailo dia niteneniko momera hoe zay tompoko tsy manaiky an'io fa ho avy andrano ny CNVA amin'ny sivy iresaka aminay dia efa teneninay aloha fa tsy manaiky izay na ny tanimbary na ny tanina légume dia zao moa zareo tsy tonga iny ngamera miteny hoe alao ny andro 3 andro na 4 andro fa ho avy afisany maraina teo dia efa zandany manotonga zay le izy ka zay zany manafatra amin'ny président de république fantatrao ve zao satria mifangaro amin'ny projet présidentiel mifangalarana tany ataon'ny mafia fangalatany ary io tsy mpanery eto aminay ihany io fa misy mercenaire ampiasainy zareo avy eo atoerana misy mercenaire ampiasainy zareo avy any ivelany zany hoe mipatambazotra le izy angalatra ny tany tatsa. Tokantrano maro araka izany no very asa fivelomana raha toka iroso amin'ny fanototofana ny tany ny fanjakana ary vao maika tombony tsy anasa sy ny tsy fandripalemana raha nambarany ireto mponina izay voakasiky ny tetikasa laky arivo ireto. Ty resahany ty zao le hoe laky arivo fa ny tena manahirana ny vahoaka zany dia zao aloha ny voalohany hoe le izy traceny zareo tsikelikely ary miova foana le plan alainy tsikelikely le olona ty vosiny eto io zao misy le légende amin'le zany misy anankiroa le hoe zone expropriée sy zone touchée dia alainy zao zany amin'le zone expropriée nefa amin'ny fahafantaranay azy inona ny dika le zone touchée dika zay zany concerné tafiditra daholo zany reo vahoaka hitanareo rehetra reo tafiditra daholo mbola misy amin'ireo mbola misy hafa tsy tonga eto tafiditra ao anatin'io ka izao aiza zay faran'le vahoaka anay aiza ny faranay tantsaha daholo ny eto misy asa miforona ho an'le vahoaka vera ohatra ny fivelomana io isan'andro no alaina aminy dia misy asa miforona ho anazy ve ao arinan'io tsy misy vary volentsony zao ary ny tsy fandripahalemana efa manao ny atoany noho ny tsy fisian'ny asa ty ambanivohitra ny vokatra ndraindray efa miaratsy noho ny toetrandro dia zao ndray ny kely ananan'le vahoaka vao mia alana aminy nandeha tsy kelikely io efa zay le teneko zay mitatra foana le izy dia tsy fantatra intsony hoe mety hatraiza ny farano io zavatra io ary ny ahihany rehetrarehetra zany dia hoe misy fiafenana amin'ny fangalara-tany ilay zavatra atao ety Ambatolampy Tsimahafotsy efa firy amanjato ny hektara zany no lanina ety Ambatolampy Tsimahafotsy projet présidentiel mba mety ve zany ho aiza daholo zany le vahoaka izay mampiasa an'ireo amanjato ny hektara reo. Andro no tokony hisy ny fampiresana eo amin'ny fanjakana sy ireo olona manana tanimboly izay voakasiky ny tetikasa saingy tsy tonga teny an-toerana ireo tompona ndraiky mpanjakana. Araka nambarany ben'ny tanàna komina Ambanivohitra Ambatolampy Tsimahafotsy anefa dia vona ny fampiresaka sy fampiraraha amin'ireo olona ireo ny fanjakana ary tsy misy idira ny ady tany io fa olana ara-piarahamonina no misy. Dia ny olona moa zany mieritreritra foana hoe isy angalatra ny tany dia izay moa zany manamafy izay sy président tany hoe ho avy ny olona tompona andraikitra dia ho antanina reo satria misy ministera maromaro voakasika ao anatin'ny projet io dia zareo no ho avy ny ekipa avany ary nanamafy fa misy commission makasika ny expropriation zany ho avy amin'ny fotoana io dia zareo no miady hevitra miaraka amin'le olona eo manazava bebe kokoa zany le izy fa hitako hoe fahadisoana kely lasa ohatrany hoe tady lasa fivoripokon'olona le izy dia miteraka misy perturbateur fotsiny ao anatiny zany
de lasa zay lasa misy manonona anaran'olona lasa misy ohatr'izay ka ny zavatra tiako tenenina hoe projet zany io a Lakerivo de faritany mino afa hoe ny matombo fanjakana miteny hoe vy fampiresaka mety misy zavatra ifampiresahany zareo zay voakasiky zay marina hoe malahelo le olona tena marina zany fanjakana koa nefa tsy amonony zanany zay zany mba fangatana hoe atao hoe zanaka zahay aty amin'ny commune tsy amono fa tena afaka ifampiresaka tena afaka ifandamina amin'izay zavatra zay zany zavatra mboatrany hoe mba avy aty amin'ny commune ny tena marina le izy avero kely hoe tsy de teny hoe ady tany mety olana any amin'ny fiarahamonina any anina mety manera-tany any ohatra zao olana amin'ny fiarahamonina any angamba le izy fa ny tena baziny a nanantona ny ministera de ny vory zahay a de anjaranay mampafantatra amin'ny vahoaka hoe reto le toerana voakasika de ny olona voakasika no iona amin'izareo tompona andraikitra andaminana inona ny fanaovan'zareo ao anatin'izay zavatra zay tsy vaholana hoe retom-pona ireto ny fizarana volabe ho azy ireo hosolo ny tanimboly fa ny angatany ireto farany de ny jelena ny maholona de ny tany ambolena hatrany afahana mamelona ny ankonany ary zay ko tsy hoe olona ny tsaikojaiko tany hoe io tsisy namboly de tsaikojaiko ionay manana resepisi ara-dalàna zay tompoko ny eke mifanjakana tsy porofony zany de zay zany eto miteny hoe mba hajereo aloha maolo le andao aloha hitady vaolana zay nge no menareo volangitapo ary rahapisiny de tsy hitanay fa io raha menareo tany zay ka mbola mivelona ndray zay 10 taona kany mba iaina mihoatran'izay hatramin'ny taranaka ange mahazo tombontsoa ary enazo avozina ane zany fambolena zany ary raha io lemaka zay hitatsika io modèle fampandrosona nge io satria zao hoe fanjakana tamin'ny 1960 ane naminavina hoe andao atao tambary ty andao asina irrigation ty de atsona ny tatsamboly eo de zay no nataonay zany zao modèle fampandrosona fa eto zao zay rehefa miresaka an'le projet présidentiel amboarina misy fois io misy zao io misy makatsy io makary tombontso be ny azo fa zay aloha eto mbola tsisy ndresaka hoe nareo mba manahoana ka eto hoe zany mba milaza ny etahitanay hoe fiainanay re olona io mba harovy zay fa fiainanay io zao efa crise zao mbola piny korontana erany zao tontolo zao amty zava-misy ty de hoay zay araka ny fanazavana moa de lasa miorooro ireo mponina amin'ny komina ambanivohitra Ambatolampy Tsimafotsy satria mihitatra trany ny tetsikasa ary maro ireo tsy sa manangana fodrafitrasa manoloana izany araka ny fantatra moa de efa inefatra niova ny plan an'ity lac Iarivo ity